mpanjakany Jota mba fantatsika moa izany atao hoe nandeha zany Jotama aza izy mpanjaka zany ny farana teo lasako babo tsy ny taranaky Joda rery na ny taranaky Israely rery vokatry fiteny ty efa nandeha ny faminaniana, nandeha ny fampitandremana, nandeha ny fifananarana ozy ny olona efa rery efa iny zany foana raha vao misy teneninao dia mibeba dia lasako babo tonga amizay misy tisy teo Nebukadnezara sy ny mpanjaka nandrava hatramin'ny tempoly aza may raha mety na lasako babo daholo ny entana tao anatin'ny tempoly vao misy ny fanenena taorinan zany fanenenany zany nandritra ny 70 herinandro izy ny voalaza mijerena ampaminany miverina anatin'le contexte tantara zava-nisy mihitsy izay natonga amin'ny tenin'ny Jehovah hoe fa maninona raha misy azao inona daholo ty faminaniana be tsy haiko mandreraka be le mamaky baiboly satria ohatra misy faminaniana aloha za dia avy eo misy faminaniana teny mahafinaritra ato fa zany ny anton'io naminanina marany faminany tsisy miaina tonga amin'izay ny fanenenana natsy ravina amin'izay satria may daholo na ny lahy antitra na ny vavy antitra tapitra tena ringana ny olona inona ny afatra ry havana amin'ny fotoana hitenenana mpaminan'Andriamanitra ny soratra masina izany ny fanahy masina zany mahazo teny avy amin'ny Jesosy tsika teny avy ho an'ny heritaona fandringanana miteraka inona amintsika ny fandrenesana an'izany inona niova nanomboka tamin'inona andrenesana ny teny iny raha miteny androany sitrapon'Andriamanitra teny avy amin'ny Jesosy miteraka inona eo amiko za pastera zako iraka ao amiko daholo zay reto karazana famponan'Andriamanitra iraka pastera tsy hitako tsony zay tsy ataoko fa miteraka inona eo amiko fandrenesako ny afatra ny tompo fibebahana tahaka ny ahoana fialana amin'izay mampalahelo azy tahaka ny ahoana fantatro marina ve hoe inona mampalahelo amin'i Jesosy amiko fantatrao ve inona ny mampalahelo amin'i Jesosy aminao tsy ray afa-tsy ohatra anankiroa fotsiny na telo malaky mahazo atsika raha atao hoe fiangonana tenenina fisaritsaraha tsy fantatro na fiangonana vazana misy an'izany na tsisy an'izany fa raha fiona fiangonana gasy na inona anaran'io fiangonana io raha mbola fiangonana gasy eto amin'ity la Frantsa ity miroboroboko kely dia misaraka tsy mifakazaka mifampiteny tsisy mahay mifamela heloka tsisy mahay mifandevitra tsisy samy teo lohany samy te hitondra samy te hampanjaka ny hevitra tsy misy an'izany tena hoe Jesosy tsy maninona fa ianao menoko raha tokony sanatria tokony miala dia niteny taminao ve Jesosy endana miala sa zay tianao ny lohanao ny ataonao diozy ny olona hoe tsy fantatra nge lehibebahanay fa inona zany ny dikan'izany zany ve tsy efa tokony hibebahana ve zany ny fiangonana be dehibe hoe tena mafana fo andao anao fiangonana ataotsika anao fiangonana miredareda be mandeha ny heritaona mandeha ny rotaona tonga dia midaraboka satria samy te hilohany samy te hitondra samy te mifampitsikera mifanao kilankilan averimberiko eto amin'ity fiangonantsika ity ry havana fa raha ianao no manao an'izany kilan zany eto tsy misy kilan zany eto amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy an'izany eto fa raha vao mitady isa zany ka ianao matsapa hoe za ohatra mitady anao kilan roa devoly ny tenanao fa misy devoly mihitsy zany hoe alora nga asiana kilan ato amin'ity vatolampy famonjeny ity amin'izay misaraka ity raha vao misy ny kilan na kilan'ny miseho masina na ny kilan'ny misy ny mpanakarena na ny kilan misy anie zany any amin'ny fiangonana zay ny kilan'ny andrina
reto tsy misy olona hafahafa mahazo miditra fa tsy maintsy andriana mipetraka ao. Zany ve ny baiboly vakitsika? Tsy misy an'izany kilao zany. Ty kilao amin'ny pastera dia ty kilao amin'ny tony dia ty kilao tsisy an'izany. Asa midevoly zany raha vao misy olona mitady isitositona mao iresadresaka aminao manokana, ikritika ny rakoty, ikritika ny rabe, anao azao, anao azao. Asa midevoly zany fa mandana tonga dia raha vao midevoly. Mivavah mafy. Zany aneny mampalahelo an'Andriamanitra. Manontany tenitsika hoe fa inona ihany ty mampalahelo an'Andriamanitra ty, kanefa le mampalahelo azy iainantsika isan'andro isan'andro. Dia tsy tsapantsika le izy. Io fody mora tezitra io, tsy mazaka tenenina, tsy mazaka tenenina nefany mahay miteny olona, te hananatra olona foana ohatra ny ianao, te ohatra te manano miava aminao fananarana foana, kanefa ianao tsy mazaka na dia kritika ohatra n'iny. Zany rehetrarehetra zany tompoko mampalahelo an' Jesosy, misakana azy tsy hanjaka feno anatin'ny fotsika. Nefa amarana azy mika mpaminany zany anisan'ny lera anankiray pirofo eran'izao tontolo zao mandraka ty ny androany. Ny teny izay voalazan'ny mika fa tsisy mipika na dia kely any. Toko fadimy izay voavina kalazaintsika tsy ela. Ozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda koa, avy ao aminao ny voany anankiray ho mpanapaka ao amin'ny Israely io ilay Mesy mpanjaka. Ny titra dia hoe ny ahaterahan'ny Mesy sy ny toetra ny fanjakana. I mika ny laza zany. Tao anatin'ireo le afatra be da be mampalahelo an'i Jehova, mampalahelo an'i Jehova. Ty niverina aminy olona fa tsy misy mety miverina araka ny tokony ho izy a. Tena mpanantena koa izy satria sady nitory ho an'ny mpitondra fivavahana no nitory ho an'ny mpitondra firenena nitory ho an'ireo mpanao ampimamba sy ireo olona corrompu rehetra ka namihana ny fananany fanjaka, nanao tsinotsinona ary nangalatra mihitsy ny fananany madinika ka lasa mpanefoefo ireo olona rehetrarehetra zao. Zany ny misy eo an'ny mika zany. Dia avy eo izy nitory ho an'ireo rehetrarehetra mba mitady an'i Jehova. Mitady an'i Jehova mandritra ny herintaona tsisy valiny, 2 taona 5 taona mbola mahantra ihany. Dia hoe mika hoe niafatry Jehova aminareo. Ny mpanjaka, ny tompo, ny arena ny voninahitra ilay Mesy mpanjaka no ao anatinareo. Natsangany amin'izay ny marary, ny dioviny amin'izay ny boka. Ireo tsy manan-kale rehetrarehetra ny tenin'i Jesosy mankaniza ty ihany koa ameko fitsarana. Tonga amintsika ny Mesy androany, ilay tsy manavakavaka, ilay miteny mandrakariva hoe atolory amin'ny fonao. Fa ny fonao ny laiky, raha mba tsapanao ny zavatra tianao tian'Andriamanitra bebahana, dia andao hiazakazaka hanolotra ny fo amampanahintsika amin'i Jesosy. Ny hirana fa 7:7 417 no ataontsika. Nandao anao ao a Jesosy amandinika amin'ny fo amampanahintsika midradradratra fibebahana eo am-poditry ny azy fijaliana. Sambantsika.
firy sasy ianao no antony kely fola le tsy fiainoana sitrapon'ny iray ndeha anatiny azy amin'ny fotsika manotoritsika Jesosy. Raha tonga eto izay Jesosy tsy tonga hoe anymaritra tena amboaboarina le izy dia ohatran'ny hoe efa mety satria efa nitebaka tany am-piangonana. Fa mila fiovavam-penitra maiovaika ianao Jesosy eo amin'ny tempo indrindrindrindra Jesosy. Maloto ny fonay, ratsy ny fonay, mamenatra Jesosy na dia ny manambara an'izany eto arany hoe izany ve kay ny fiainan'ny fiangonana, izany daholo izay rehetrarehetra Jesosy. Miantso ny anaranao Andriamanitra, mitaraina aminao Jesosy eo, ankoatran'izay efa nananaranao anay any amin'ny fiainanay andavanandro any, teny aloka ny vava izay rehetrarehetra Jesosy. Tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony, jerevan'ny masonay sy ny sofinay, dia heverinay fa tsy mahita ny zavatra ataonay, dia heverinay hoe tena satria tsy valiana eo ny eo na raha tsy ataon'olona dia izany ny krizanay. Tsisy fiovana Jesosy. Indraindray aza ohatran'ny mody mampiseho fihetsem-po fotsiny rehefa tonga ny fotoanan'ny fibebahana. Ianao mila résultat ianao Jesosy. Mila olona tena manaiky, anjakanao tanteraka, manomboka amin'ny tempo toe-tsaina ary ny tem-panahy. Rehetra izay Jesosy, diovy amin'ny raha masina teo amin'ny azo fijalianao Jesosy. Diovy Jesosy fa raha misy tsy voavela heloka izahay na dia kely any aza ka tonga le tampoka tsy ampozina midirinenina tsy azo atao inenina intsony. Mamindra fo e mamela heloka Jesosy. Aoka mba tsy hisy olona hivoaka n'ity fiangonana ity androany ka hoe iliolina tsy nandray amin'ny famelan-kely fa mbola eo ihany. Aoka mba tena handray tanteraka fiovampo izay Jesosy, tena anjakanao tanteraka Jesosy. Ataovy indray mijery izay, ataovy indray voavela mielokay Jesosy. Sarovy le teninao hoe lony amin'ny anarako mbola mindra foanao ndray ihany, mba tsy andringiana anao. Ary izany anakambananay ankohitriny mampifaliana mbola mantsiarako fa mamindra fosa ho Andriamanitra izao. Feo anay amin'ny salamo nataon'i Davida hoe sambatra ny olona izay voavela ny eny, izay voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky mahay Virjily, nijala nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toy, avy amin'ny vy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha ataontsika ny hira 479 Jesosy, Jesosy rery any no anjarako mandrakizay ary ho indraindraiko sy ho ankatoaviko. Jesosy no anjara soa, izy hatraty, tanako mafy hatramin'ny farany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Haleluya. Masina
masina Jehova tompony maro eka ny voninahiny tamin'ny rehetra. Tsika ankalaza ireo tsingerin-taona samihafa. Misara ry Jehovah ry fanahy ary aza misy avanona ny fitahiny rehetra. Zaho ny tenin'Andriamanitra indray a mety iaravanantsika rehetrarehetra izay natratra ny tialady ity. Dia tonga ny fotoanan'ny anniversaire isika. Zaho ny tenin'Andriamanitra izany dia miteny amintsika hoe raha misy fitahina azonao tamin'i Jesosy a nandritra ity herinandro io dia manasanao amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana. Tsy haiko hoe mety hoe nahatongavanao teto ampitan-dranomasina mety tsingerin-taona naterahanao na mety izay fitahina fantatrao fa anomezanao voninahitra an'Andriamanitra androany sy isaoranao an'Andriamanitra. Mangataka anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Tombokontsika ary amin'ny farany ariana indrindra. Latéral. C'est la Juliana. Latéral zanakao. Nataontsika ny hira fankalazana vao izy anniversaire mitahina ny ianao dia andray kadotsika. Jesosy anareo azy rehetrarehetra na ame voninahitra azy androany a dia miaraka mamakytsika izay hitantsika ao amin'ny Isaia 7:20 andininy fahatelo any. Isaia 27:3. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao ny Jehovah no mpiaro io, isaky ny indray mpimaso no andemako azy. Fandrao misy manimba azy, na andro na alina dia miaro azy. Amen. Alohan'ny tondrantsika mibavaka Jehovah rehetrarehetra mitsangana dia ataontsika ny aratrifoalina 115 andiny voaloha sy faharoa ihany isaorana ianao zanahary. Misaotra indrindra Jesosy satria fitahina fitiavana famondrapo izany Jesosy mianton'izany rehetrarehetra izany natao mbola nomenao fofinaina mbola tonga eto mbola manome voninahitra ny anaranao ary koa tena mbola misaotra anao Jesosy satria avy aminao Jesosy zany tombonandro zany avy aminao zany aina fofinaina izay mbola omenao anay tsirairay avy izany Jesosy tonga eto Jesosy izy ireo tia manome voninahitra ny anaranao tamin'ny fitahina ihany koa rehetra izay nomenao azy na mety ho fitahina iny izany ho andreo izay rehetrarehetra tany any amin'ny tokantrano any mety tsy mitsangana Jesosy dia mbola misaotra anao ihany koa izy ireo Jesosy malaza. Jesosy mangataka indrindra aminao Jesosy mbola ho tanterahanao Jesosy ny teninao fa tena miaro tokoa ianao na andro na alina
dia kohoninao izy ireo Jesosy a. Tena tazominao, tena raisinao an-tanana ny fiainan'izy rehetra, ny fiainan'Andriamatoa Jesosy. Tena arovanao amin'ny ratsy rehetra. Ho tanterahanao aminy Jesosy izany rehetrarehetra izany a. Dia raha misy koa Jesosy mba etaetan'izy ireo an'izay mianatra Jesosy, ianao Jesosy hanolo-tsaina azy. Ho ataonao lohany fahatsoramony Jesosy. Ary tena ho ataonao miavaka amin'ny rehetrarehetra satria mpanomponao. Ary tena matahotra anao Jesosy a. Ho an'izay efa miasa kosa Jesosy. Ianao Jesosy a. Hita ny asany. Hita ny kitapom-bola ny rehetrarehetra. Indrindra Jesosy hita ny fanahany ianao Jesosy a. Izany Jesosy ny angatahako aminao. Mety misy ihany koa Jesosy any tokantrano any Jesosy. Tanterao amin'izy ireny Jesosy, izay rehetrarehetra mba fanindriny, izay rehetrarehetra mba etam-pony Jesosy a. Nefa aoka Jesosy a. Tsy ho tanteraka izany afa tsy ny sitraponao irery ihany. Izay rehetrarehetra mety salama, ianao Jesosy anasitrana. Ianao ilay dokotera ambony dokotera mahay manasitrana ianao, dia tanterahanao amin'izany mpanomponao izany koa Jesosy raha mba mahitahitan'izany fanasitrana izany ianao izy Jesosy. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny amin-dray-manontolo, ny fiainan'Andriamatoa Jesosy, ary dia tena ho tanterahanao itenao Jesosy satria tena mamy nomenao azy. Kadô tena tsara indrindra nomenao azy satria mampanantena anay. Fa eo foana ianao, ninona ataonay, n'aiza misy anay, dia eo foana ianao miaro azy ireo. Dia misaotra mankasitraka Jesosy amin'izany fanomezana tsara indrindra izay nomenao azy ireo izany. Eo anao voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika. Tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly alahytsika. Dia araka ny fanaontsika moa izany ihany dia andehantsika hanao hira anankiray izay andraisantsika ny sekoly alahady ary ao aorianan'izay dia hitsangana eto izy hanatanteraka an'izany 10 minitra izany. Ny hira 499 nataontsika 499. Inona reno atakariko an' Jesosy izay mpisoloko ny zavatra mety ho simba havasy mora levina raha mbola azoniko eo mitoka tsy maty ny jiro Jesosy tsisy lokona enana iny. Tsangana ny ankizy rehetra. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes aujourd'hui pour tes enfants. Et Seigneur, je te demande d'ouvrir leur cœur pour entendre ton message et l'utiliser à leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Marinette. Donc, Marinette, elle est en CM1 et elle a un souci. Le souci, c'est que en fait, sa maîtresse, elle est méchante. C'est-à-dire que lorsque une élève ou un élève passe au tableau, dès que l'élève ne réussit pas, c'est-à-dire qu'il fait une erreur, elle va le crier dessus et donc la rabaisser ou le rabaisser. Et du coup, au sein de la classe, c'est très triste pour les enfants. Donc un jour, c'était le tour de Marinette de passer au tableau. Et du coup, elle a subi les cris de la maîtresse et les rabaissements. Et elle était vraiment triste après les cours. Du coup, elle est rentrée à la maison
et elle en a parlé avec sa mère. Elle lui dit maman, écoute, la maîtresse a été méchante avec moi aujourd'hui, j'ai fait une faute à l'exercice et c'était trop méchant de sa part. Donc elle était vraiment triste et ça lui faisait très mal. Alors sa mère lui explique qu'il faut prier. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider dans ces moments-là. Donc sa mère lui propose de prier. Et ensemble, ils prient. Du coup, Marinette, elle prie de son côté. Et sa mère, elle aussi, elle prie pour sa fille. Elle lui dit, Seigneur, aide ma fille dans cette situation pour qu'elle aille mieux. Le lendemain de la prière, quand Marinette va à l'école, elle apprend que la maîtresse a été renvoyée à cause de son mauvais comportement. Donc, la morale de cette histoire, c'est que lorsqu'on a des problèmes de ce genre, il faut d'abord appeler Dieu et pas chercher à résoudre ce problème par soi-même ou par répondre à ce problème par le mal. Et la parole qui va avec se trouve dans Psaume 34, verset 18. Jésus. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui et les délivre de tout ce qui leur fait peur. Amen. Mbola mpitovana amintsika nery amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tomponsika dia mbola miaravantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao indray ny vaovao-piangonantsika ny alahady fahavalo-ambin'ny folo ny volana janvier 2024. Ny calendrier-ntsika atoato izany no ambarantsika. Rehefa tapitra izao fotoana izao dia misy ny mpihevitra araha. Ny akabeantsika kosa volana février, 1er février 2026 amin'ny manaraka ny indresany ny fivoriam-birao 07 février 2026. Ny 08 février 2026 vokatry ny SLK 3 semaines aorinan'io dia raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha hanao tafika masina koa izy ireo, dia mba mila indrindra ny fanohanantsika azy ireo ny amin'ny varotra izay ho avy tsy hoerany izany ny famarotan'izy ireo ny billet, dia mila koa indrindra ny fanohanana mandavaka. Dia ny 15 février 2026 hevitra araha manaraka. Ny 20 02 septembre 2026 manao vokatra eto Paris ny AMSI izay efa lasa ny fanasan'izy ireo mangataka koa izy ireo mba asiana calendrier ny fandehanana any mba andaminana ny resaka trano sy ny konzilan'izy ireo. Efa ao koa ny billet-ny AMSI ny sakafo fanohanana azy ireo amin'ny asan'Andriamanitra. Iny vakiana amintsika ny menu zareo mivokatra any zany menu barquette repas, poulet au coco curry, sauté légumes, émincé de bœuf, accompagnement riz avec assar, sur commande 10 €. Barquette ohatran'ny fanaontsika zany sucré salé 5 €, vente libre sur place. Amin'ny vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. L'adresse 11 avenue du Cap Orme, les Ulysses 91 940. Ny vokatry ny andron'ny fahazavana Haute-Savoie. Zany momba an'iny ny manaraka an'iny apitsiny moa zany 21 22 février 2026 kosa fifoazana ny Europe. Ny 1er mars kosa
Ny 1er mars 2026 kosa dia ny fanolorantsika ny ray aman-dreny Dadasamy olona. Fiaraha-miasa amin'ny Orléans efa nalefan'izy ireo koa ny calendrier-n'izy ireo izay entin'ny ray aman-dreny mazavaina io ny fandaminana izany rehefa avy eo. Fandaminana ny resaka ato am-piangonana, miezaka tsy manao tara intsony tsika fa manomboka ara-potoana toy ny amin'ny folo izay efa andefasana antsika mesazy dia ohatry ny androandro efa miezaka nanatanteraka an'izany amin'ny folo ora tsy diso dia efa manomboka amin'ny fotoanantsika. Fandaminana ny fanadiovana ity trano ity ary famerenana ireo fitaovana rehetra amin'ny toerana iangaviana izay tokony andraikitra voalaza mba aharitra trano farany anadio. Fa matetika ny olona efa mpanao foana ny tratra farany ny tena Andriamanitra antsika mba entina faherezana antsika mba tsy hoe asa maboto antsika sanatria fa tena hoe ataony amin'ny fo manao hoe ho amin'izany manetreteny eo mba hamitana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanandro. Petera 1:5-6 farany misy panier solidaire eo aoriana eo karaha amin'ny hely fa manentana fotsiny mba fa amin'ny hely voazaraina izay zany vaovao-mpiangonantsika amin'ny hely ny panier solidaire antsika manaraka raha misy tsy voalala dia ny ray aman-drenitsika amin'ny azy vavatsika Jesosy voalaza keto ny vaovao-mpiangonanao Jesosy malala enao daholo zany Jesosy malala ary ianao ilay Andriamanitra mbola meno mibanga Jesosy malala. Reo ny vahoakanao Jesosy malala samy manana ny andraikitra samy manana ny antso izay mitsoinao azy ireo tsirairay avy. Jesosy raha koa fa famenasinao ohatra ny tapotolatra ny ampaladia ka tsy nierin'ny tena na fahalalana na fahaizana no entiny manatanteraka ny asanao fa andrian'ny feonao izy Jesosy malala hoe tiany lalana fa izoro dia mba handeha amin'ny fifaliana anao ny asanao amin'ny fifaliana handeha hanao ny asanao tsy amin'ny tahotra na amin'ny ovitra fa ianao mihitsy nandeha andiana azy ary hitantana anazy amin'ilay tanatavana ny fahamarinanao. Dia misaotra betsaka Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra antsika nahatra ny mianatra amin'ny farany. Misaotra tompoko fanazavana kely momba ny Anisia sy Orléans voalaza teo. Satria raha nanao calendrier isika zany dia tsy anisan'ny tafiditra tany ny programa any Orléans sy Annecy raha mahatsikaritra tsara tsika fa lasa tsy maintsy mifandefitra zany itsika ny amin'ireo programa ireo ny fiara-miasa izay niarahana tamin'ny Orléans ohatra takany tamin'ny fahataona lasa dia lasa mifanakaiky kely ny vokatry ny fiangonana iriny tonga dia tany Orléans isika ny fankalazana ny famarana raha tsy diso izy ny amin'ny fahafolon-taonany zareo somary mbola sahirana kely zany zahay noho ny tsy fitovian'ilay fanaovana ny calendrier mbola izahana io ezaka mbola tsara ena amin'ny manaraka ohatran'izay koa ny any Annecy zany mbola tsy mitombina tsara ny programan'ny zareo satria tsy dia tena afaka manao programa lavitrezaka loatra izy ny ampon'ny olana eo amin'ny trano any zany tena faran'izay sarotra nanao izay farahiriny zay azahoana trano ny tompona ndraiky trano tena mitady hoe nalavitra ary tsy maninona fa izay ahitana fotsiny aloha fa dia mampalahelo moa fa ngambany tsy fantatra hoe ahoana ny sitrapon'Andriamanitra fa hatreto aloha zany tsy voalamina mihitsy zany zavatra zany ary dia tohizana ao an-tokantrano ny fantompo vavany. Tiako izariana an'izay tsika dia izao hoe nanatafika masina tany tsika ary mahagaga ny vokatra izany tafika masina zany dia nitsangana n'izany fiangonana voadrom-bavaka an'izany fandresena lehibe ho an'i Jesosy zany ary mandrakity ny androany ny mitombo isa zany satria isaky ny misy an'izany dia mandefa afatra foana ry zareo mitombo isa indray pastera mitombo indray miasa Jesosy mitondra olona vaovao hovonjena anatevin-darana an'izany asan'Andriamanitra amin'izany dia vokatra zany dia na ny programa ary zany dia mbola tsy misy aloha fa ny amin'ny le 20 zany voalaza teo
dia mba mikasana vokatra voalohany ry zareo. Nazavaina amintsika kely fotsiny, natao amin'ity mars tio, nataonao amin'ny avrily, nataonao amin'ny mai na au juin na amin'ny septembre na oktobra hatrany amin'ny desambra, dia tsy maintsy mifanitsaka amin'ny programantsika foana le izy. Rehefa tena natao zany mikajikajy tsotsotra, rehefa tena jerena dia eo amin'ny mois de février 20 février io reny no manana élan kely na manana mba fotoana kely tsika ahafahana manomana azy meloa dia n'izao. Ka noho izany dia zanakitsika ireo ary tsy metehitra afa-tsy amintsika nanasa ny Eropa ray manontolo izy amin'izany vokatra ho ataony izany. Vokatra voalohany eo mety mianatra mandesiny sisa, kanefa dia manana antsika ray aman-dreniny izy vatona amin'ny famonjena izay ifanohana aminy. Dia misy billet zany ao any amin'ny tonia razanay any billet. Raha tianao moa, raha ohatra moa ka izay no mapety aminao tonga dia afaka alaina dia izao za tsy dia izy fanentanana be dia be za, fa tena tonga dia ampahafantarina antsika fotsiny hoe zay lanitsika beany ny any amin'ny Eropa ray manontolo any efa misy mpanompon'Andriamanitra any efa mandeha mitety fiangonana, dia tsika eto indray ve tsy hanao an'izany. Efa mandeha mitety fiangonana any ry zareo mivarotra an'ireo be ireo satria fa be arak'izay isan'ny olona efa nataony any ka dia ambarantsika androany zany fa lasany aty amintsika koa ny be izay anaovana fiderana amin'ny 20 io zoma io manaroatra an'ilay fampiaraban'ny mpiandro-spimana lehibe eto Eropa ny 21 ary ny 22 kosa dia fotoam-pivavahana lehibe izay mikatona daholo ny fiangonana. Zany hoe manaroroatra an'izay zany ry zareo hoe mba tonga eto daholo ny olona dia mba arorotana mba tsy hoe amin'ny manaraka indray dia antso ny olona eto fa efa mba eto dia asaina anatrika an'izany. Dia any amin'ny tonia ralazanay zany. Zay zany no fombaniny dia lasaina amintsika manaraka indrindra mampitevitra raha andaminana izay ankoatran'izay resaka sotra tompoko. Tonga amin'ny fotoanany fanantazana ny fanatitra isika izay manome amin'ny fifaliana ankasitrahana Andriamanitra foana zany ka dia mahireza fa tsy foana ny fikilazana. Vakatra ny tabiditsika mba hitsangana 10-0 lehibe zany dia petite précision tsy amin'ny valo le izy fa raha tsy zany tsika minuit vo afaka ao fa amin'ny enina le izy ka dia tsy pela kely le izy fa amin'ny enina daholo ny fanasana lasany amin'ny olona any amin'ny fiangonana any paritaka nalefany ka dia ahitsitsika kely izay amin'ny enina 18 heures fa tsy 20 heures sotra to dia mba mitsangana rehetrany tabita mananjarahirana.
Dia vita soamantsara omaly koa isaorana an'Andriamanitra ny fifampiaraban'ny sampana tabita tratra amin'ny taona vaovao manomboka ny asa dia mifanohana itsika menakavy ho anareo izay mbola misalasala hoe hiditra sampana inona dia misokatra mitanatana ny varavaran'ny sampana tabita na kizy na lehibe na tanora na ray aman-dreny dia natao an'izany any Madagasikara ny sampana tabita atao hoe tabita neny ny lana zany hoe ohatran'ny hoe rahafotsy be no makao amin'izany sampana zany tsy rahafotsy ry zareo fa tena ao tsara misy lehilahy amin'izany misy tanora amin'izany ary mihetsiketsiky tsisy ohatran'izany tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny hery ateraka. Misy nanolotra fanatim-pisaorana Salamo 7:1 ny andininy voalohany. Misaorany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Nanolotra faheroa ho amin'ny sekoly alahady 52 ho an'ny mpitandrina misaotra tompoko. Mitsangantsika ary nanolotra ny fanatitra ho an'ny tompo dia ataontsika ilay fitiavana mandrakizay tokoa tiavana ho any ianao efa tia taloha za koa mba tianao Jesosy. Miakatra ny apakapaka ny lavitry ho any amin'ny seza fiandrinanao
ireo fanatitra marobe. Ny vola Jesosy avy aminao ihany izany. Hainao ny mampitombo amin'izany araka ny sitraponao. Fa ny fonay kosa ny tena ny teneninao anaka atoloana ny fonay ao amin'ity toerana mandrakizay omena. Raisoary Jesosy, mariky ny fitahianao, mariky ny fahasoavanao, faomezam-boninahitra anao ny anoloranay andrendretrarehetra izany Jesosy. Ary rahanay mikika mihitsy avy any amin'ny fonay manontolo any amin'ny farany indrindra ny anatinay ihany mba ho fankasitrahana tamin'izay rehetra nataonao iarahanay manandratra ny feonay izany manao hoe misaotra Jesosy. Ankehitriny koa raha mba tafakatra aminy Jesosy ho fanatitra velona Jesosy ireny fanatitra ireto dia misy olona miseny teto Jesosy. Mbola ao anatin'ny ady mantsy, mbola ao anatin'ny tafio-drivotra mantsy, indraindray mbola ao anatin'ny ranomaso sy ny alahelo azy ampanao. Mifampivavaha ianareo ianao, mifampitondra azy mavesatra. Izany mahatonga anay tompo mahatsiaro kely andreny mpanomponao rehetrarehetra. Misy ara-tsy tonga aty am-piangonana intsony izany ady atrehan'izany. Azadinao anie izy ireny Jesosy, izay tsy tsiraray avy anie samy mitratra an'izany daholo ny ady tsy ilozan'izany ny mpanomponao, ka mba mifampivavaka mifanoatohatro lavo izay fa ianao Jesosy ny tena tompony ny hery sy ny fahefana mavita zava-mahagaga amin'ny fiainanay. Ary izay no mahatonga ny iompo-panahy mba ialany izay rehetra ratsy rehetra amin'ny fiainan'ny fiangonanao na ny eto na ny lavitra any Jesosy dia hiala daholo izay rehetrarehetra faratsiny eo aminay tsirairay. Iombonanay fo, ifandraisanay tanana ary arahanay manakambana amin'ny feonay rehetra manao hoe Jesosy Tompo miaino favakanay. Amen. Mipetraka tsika. So tsika dia hanao ny hira vavaka manova zavatra. Araka ny tombavaka teo dia maro ny zavatra mitranga ny fiainantsika riavana. Ny ady izay atrehany isan'andro isan'andro misy foana izany. Fa ny zavatra mahafaly sy ny mahafinaritra dia izao Jesosy tsika mpandresy foana ary ianao tsy maintsy mandresy ianao miaraka aminy. Dia tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona tsika izay fahasoavana nataon'ny Tompo taminao dia amin'izy voninahitra azy izany. Ankatokana koa hijory vavolombelona samy mba miezaka mamitipitana tsika satria manapetra ihany amin'ny fotoanantsika eto dia miezitsika voninahitra dia sy hijory vavolombelona tonga dia marosa avy hatrany nefa misy toera ho anazy eto aloha eto mba olona mipetaka angatantsika mivavaka manova zavatra. Bonjour, aujourd'hui je vais témoigner par rapport à ma myopie. En fin d'année de 6e, on a fait un test chez l'infirmière et par rapport à nos yeux, etc. Et ça s'est mal passé pour moi et l'infirmière m'a conseillé d'aller chez l'ophtalmo. En juillet, je suis allée chez l'ophtalmo et l'ophtalmo m'a prescrit des lunettes. Elle m'a dit que j'étais myope et elle était certaine que ça n'allait pas se guérir et que
j'allais porter durant très longtemps, presque toute ma vie. Voilà, du coup, durant 6 mois, j'ai porté des lunettes. La semaine, mercredi, je suis allée chez l'ophtalmo. Et là, j'ai fait le test où je dois dire les lettres que je vois, etc. Et ça s'est bien passé. Et la dame, elle était étonnée. Et au final, elle a dit qu'il y avait plus de myopie, que ça s'est pas évolué dans le mauvais sens. Après, je suis allée dans la salle d'à côté. Et la dame n'y croyait pas. Elle m'a refait le test. Et du coup, elle m'a dit que maintenant, je suis plus obligée de tout le temps porter des lunettes. Jésus a le dernier mot, malgré que les médecins, les professionnels médicaux peuvent dire que ça ne peut pas se guérir. Jésus a le dernier mot. À Dieu lui seul soit la gloire. Amen. Zava-dehibe zany a ho antsika zany zay mbola mety manana ady olana sy ny sisa sy ny sisa. Io tsy misy hoe ny pastera ny manam-pinoana asolo ao anatin'ny sainareo zany na hoe mpianjo ny manam-pinoana fa na ankizy kely ianao na tsy mpiandro tsy mpio na mpivavaka tsotra ianao a mety manam-pinoana be lavitra noho ny olona efa mpanompon'Andriamanitra nandritra ny 7 taona. Fa zay le finoanao a Jesosy zay mihitsy hoe tsy avelako ianao Jesosy androany a zay finoana mitsira ao anatinao zay a ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra zay a misaotra betsaka mankalaza antsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro elika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ataontsika ny hira 12 Jehova ho dia rainay ianao a eo am-pitsanganana dia andray ny tenin'Andriamanitra avy hitranontsika izay metiny mpanompony a avy eo amin'ny sampana Tabita izay tompony anjarana izany androany. Tsangantsika tompoko. Andriamanitra ray tsy tokony ao lanitra sy ny tany Jehova tompony maro. Na mety tombona andro ty na ame zao ora sy tao zao indreto indray mbola mitaominao. Ataonao andrezany teninao zany hatramin'ny zaza madinika izay fanomenao fanehoninao ny voninahitra ao Andriamanitra ao. Napahiratanao tokoa manko Jesosy ny masony jamba fa izay androany koa mbola ny Jehova olombelona izy fa nahatsehonao ny herinao Jesosy. Reto ny vahoaka tompo malala. Tonga ny tominao andrezany teninao zany koa manana famoazanao azy ianao dia ho anako Jesosy aho tendrenao tamin'ity maraim-baovao ty hitondra zany teny zany tsy mahay akory Jesosy aho tsy vonina akory Jesosy aho efa nampianarinao hatrizay kanefa ny zao maraina zao tompo mitalao aminao a mianta aminao aritsainy fananao masina omeo ny teninao a sokafo ny sofiny olona dia ianao misy no reny Jesosy io fa mame aina ianao ainao an'izay mahasoasa ny teninao mba haneo ny voninahitra ao amin'ny andro fahavelomanay tsiraray avy izay nahatratra zao taona vaovao zao fanosana 2026 dia atolotra ianao rery amin'ny Jehova Andriamanitra ray tsy toa resany kafanay masino mihaja mamboninahitra anao hatramin'ny taloka ao mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Azo apetrakotsika. Dia mbola faly miarahabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay lohan'ny fiangonana Tompo.
faly koa miaraba atsika rehetra ndray fa zao moa vao mba tafahoana amintsika eto tena satry ty taona 2026 ity dia ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy any ilay ambiny zara ho an'ny tsirairay hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra ndray aman-dreny mpitandrina hatrany amajinika ny sekoly alahady any ho aminareo tsirairay avy anjaka sanapaka ny atokantranotsika tsirairay avy any any amin'ny zanakitsika any amin'ny ankohonantsika eo amin'ny communauté manodidina antsika rehetra ialana tsiny amintsika fa tamin'ny maraina teo moa izany nanambara fa ny tompony hira isambana mihira no mitondra ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra zaraka aminareo any zaraina aminareo zaraina amintsika zaraina amiko dia izay nomeny Jesosy ahy tamin'ny omaly andro ny fifampim-piarabana etabita moa izany omaly kakabe hafa dia anjara koa no mitondra ny tenin'Andriamanitra dia andeha aro jerentsika amin'ny bokin'ny Jona tantaran'ny Jona efa haintsika zao ihany ngambany be dia be tena mahay e haintsika e fa Jona toko faharoa no rahantsika mivakiny tsy afaka miteny anareo aho hoe ny perikopa satria dia za tsy haiko izany tamin'ny andreo fonana toko Jona toko faharoa mbola elako tsy nifandromy koa ny boky dia nena boky tamin'ny efa ela be any dia tsy afaka miteny ny chiffre teny aminareo reny hoe amin'ny telefara fa bokin'ny Jona bokin'ny Jona toko faharoa rehefa hitantsika izany dia rahantsika rehetra miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy anomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehova namorona hazan-drano iteninan'i Jona ary Jona tao akibon'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamaniny tao akibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako ka tena maly ahy izy tao anatin'ny fiaina tsy hita mitarainako dia ny feoko ianao fa efa natsipinao tao amin'ny lalinao dia tao amin'ny ranomasina ka voasarotry ny rika nanarona ay ny alon-dranonao sy ny fonjanonao ny-drano rehetra dia hoy izao voaroka tsy eo anatrehanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany ny rano nanarona ay hatramin'ny aiko ary ny lalina namefy ay hatramin'ny manodidina ny zava-maniry any an-dranomasina nisingotra manodidina ny lohako tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra ny hidin'ny tany nanidy ay mandrakizay nefa napiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehova Andriamanitro amen ray masino manamasinana ny fahamarinana ny telona ny fahamarinana amen araka izany tantara izany dia ilay Jona natsipy tao fa inona moa ny amitaona ny pasana azy tao aloha e averina kely fotsiny rehefa nirahan'Andriamanitra izy io nirahan'i Jehova izy io tondra tenin'Andriamanitra tany Ninive ampahery olona tany andrava ny asa Satana izay nangeja ny olona tany izany andro izany fa mbola marina mandraka ankehitriny ny soratra masina dia mbola tonga eto amintsika miteny an'izany tonga amiko voalohany dia tonga aminao dia tonga amintsika teto androany indray raha diny antsika dia hoy izy hoe ny namonjenan'i Jona sy ny vavaka nataony ny vavaka matsotra nataony nangataka fitaraina ny Jona io zaho tsy andeha ho any fa sarotra be izany makany izany tsy hita fa izany fa olona madipony any nefa alefanao any dia tsy nanakany Andriamanitra raha hoy izy Jehova hoe tsy mandehana ianao Jesosy eto mbola miteny amiko indray izany hoe mandehana raha niteny teo ilay ray aman-dreny dia hoy izy hoe ny sampana angeny tompony hira dia zay tompoko ny fandarana dia nareo izany sokatabita izany mitondra miteny dia ny anahana ihany dia ay moa ty teny ty tonga tamin'ny omaly varamontsana ihany afa fonoko aminareo izany ialako tsiny fa Jesosy nameteny dia tena
tsapako hoe tena tokony hoteneniko zany tiako nandroany zany tokony anjarako zany ty e na dia tsy tamin'izany aza fa notenenina tamin'ny omaly nyteneny fa nasain'i jesosy tafitaina aminamiko nay nampitaina amiko ampitaina aminao ampitaina amintsika androany fa ivavaka ataontsika io dia tena misy antony lehibe eo amin'ny fiainan'ny fahavelomantsika ara-nofo ara-panahy amin'ny fahavelomantsika ho amin'ny manodidina antsika mitondra fanovana ary alovantsika lapa ny voninahitr'Andriamanitra rahatrizay any an-danitra any paradisa ozy ntsika izay ozy jesosy hoe raha andeha fa eo nareo dia ataovy ny asako dia karakaro reo ondry reo mehoanina izy sitrano izy ataovy ny asany rako anareo fa za andeha dia raha andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo zany jesosy nandeha anamboatra fitoerana ho azy ho anao zany ho atsika zany dia tsy ho azontsika fotsiny komsa tsotsotra fotsiny eo zany fa inona ny tadiavana zany ozy ny ray aman-dreny hoe fibebahana maro dia maro tokoa tsika ny zanak'olombelona angamba atao hoe maro amintsika mihitsy tonga misoma zany fibebahana zany dia bebaka ahoana zany io avembenina reo fifazana foana kanefa dia mbola miverina indray reto tokoa azahoana ilay tenana toerana nomanin jesosy an'izany dia fibebahana io fa raha mbola eto aza mbola savaina mbola tsikeraina tsoponina inona ny tsy mety ao masoko ao anatin'ny foko ao na fenin'Andriamanitra ny foko ny fonao ao anatiny eo tsy nataony hitany zanak'olombelona io ny kamerana ny fitaovana ainy manam-pahaizana hitsikolovana any eo dia mahitany ao fa Andriamanitra nefa tena mahitany ao miafina mandinika ny fonao ny foko sy ny vonitsika mampijoro atsika tahaka an'izao aratratra nyty andro vaovao ty indray 2026 inona moa no tena tombony any zanak'olombelona amin'izany misy olona mamono tena tsy mahazo tsirony amin'ny fiainana tsono izy malheureusement maro manao an'izany ny angaviko anao dia izao hoe ny angaviko atsika dia izao hoe tsarova eny olona reny na dia efa lasa izy inona tso moa vavaka azo atao azy fa isika mbola velona kosa tena manana anjara mety tsy dia tena hoe présent foana ianao any amin'ny zavatra asa tiana anirahana anao na tokony ataonao fa amin'ny alehanao amin'ny alehantsika ry havana tena misy an'Andriamanitra eny hoe mivavaha ho azy tena mivavaha ho azy mivavaha mba azahoany mandova zany fiainana any an-danitra an'izany le paradisa no manin jesosy azahoany ihany koa fahasitranana dia mbola eto an-tany fa rehefa tena manaintena be ny le vatany dia mahatsiaro any hoe faiza ihany ho azy jesosy le tsy mety fa inona ihany ho azy zao hoe raha mandinika ny tenako manokana dia somary sportportive zahay taloha be dia rehefa nitongontonako dia je vous invite pas à faire ce que j'ai fait fa nabandoneko teny le izy dia rehefa lehibe amin'izay moa zany miakatra mitona tokokoa dia somary mahay manaintena dia hoe ina-panafody zany nefa fanafody atao io mahasalama io tokony hohanina mihitsy io tsy manao hoe azahoanina io azo hohanina io fa raha mbola azo limitena dia limitena atao kelikely zany dia rehefa tonga tamin'ity jona ty zay nitenenina dia ozy jesosy indray zany amintsika indray hoe mandeha any ataovy le asan'Andriamanitra dia lasa hoaniny fibebahana tory hoaniny mba azahoany ny fiainana mandrakizay mety mijalijaly ihany eto fa io le manamboatra atsika tahaka le tamimanga ataon'ireo mpanambomboatra manao poana voninkazo manao tamimanga io fa atsika kosa dia fiain'Andriamanitra mihitsy mba tena hanana zany foko fiainana fibebahana andraisana le fiainana any an-danitra zany raha tonga eo amin'ny rahaolanitra mba ho isan'ny ampandrosoany jesosy hoe mandrosoa mpanoko mahatoky mandrosoa ny fiadanany tomponao tena mba iriko anao zany mba iriko atsika tsirairay avy zany tena hoe any tena zava-dehibe eo amin'ny fahavelomantsika kristianina manana an'io Andriamanitra azontsika antsona andro sy alina io tsy mba nisy kory hoe mbola manaova rendez-vous kely indray aloha tsy isan'izany eo fa tena hoy jesosy atsoy fa ho valiko anao dia anehoako zava-mahagaga tsy sady-patanina tahaka ny nataony an'io zazakely teo io nijoro teo io gentana fotsiny tompoko na ino an'le izy hoe iny tokoa manin jesosy eo masy tokoa manko mbola nataony zanak'olombelona atany hoe ratsy ty menamena ty mangamanga ty mavomavo ty quoi que ce soit loko mety hitany masotsika
fa raha tsy zany eo dia tahoana moa le toera mbola kely kokoa dia mitondra correcteur aby zahako zay mitondra izay tsika koa fa tsy zany tsy midika hoe tsy ahitsika fa tena le masitsika mahita amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy eto miteny Jesosy mba hotoritsika amin'ny olona hotoriko amin'ny hotoriana ho avy alohandrina teo anao mba hazahoantsika maneho mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra mba hazahoantsika mijoro vavolombelona eo amin'ny fahavelomantsika ka na fotoanandro na dia kely fosiny anala velomana tsisy malala ny raha hariva ny raha mpitso ny ho avy mbola hiverina elaela ve sa tsisy nalala fa dia any tompo rery zany ny fiatrandroko ny fiatrandronao Andriamanitra malala zany fa ny angaviana antsika androany ny teny tonga amintsika androany araka sitrapon'Andriamanitra teo dia hoe ka andana mihitsy ireo apibebao reo hoe ay fa apibebao rehefa rehefa mibebaka ireo dia inona indray zany ny ataony mandeha indray izy dia mizara an'izany fibebahana zany mba hamonjena ny olona rehetra tsy niaka amin'ny communauté ihany fa eo manodidina mihitsy any amin'ny patron any any amin'ny mpampiasany na dia tsy mahay tenin'Andriamanitra reny nge ny ataonao ola zay ko anao fa tena zava-dehibe ho an'ireny olona reny hoanay azafady hoa za mijery tran'olona tsy hoe marina sanatria izany miaiko anatrehan'Andriamanitra sy n'Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany fa tsy marina manana ny fahaditsiako manana ny kilema koa fa zao mahatsara fiadanam-po ianao rehefa hitanao hoe manana fahatokina tokoa manko le mpampiasana le tompotrano na ny supérieur anao koa dia mahereza sy mahatanjaka fa momba antsika Jesosy amin'izany zavatra rehetra zany amin'izany fihononam-potsika mahay mibebaka mitory ny tenin'Andriamanitra ary miverina amin'ny tenin'Andriamanitra koa na inona tokoa hoe mety zavatra mitranga mety marary fa natsangana tahaka an'izao teniny voalaza atao amin'ny Jona zao eo amin'ny toko faharoa andiny fahadimy hoe dia hoy izao voaroaka tsy eo anatrehanao aho nefa mbola manatrika ny tempolonao masina ihany ny rano nanarona ahy hatramin'ny haiko ny lalina namefy ahy manodidina ny zava-maniry any an-drano masina naningotra manodidina ny lohako tafatsangana tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra aho azafady ny hidin'ny tany nanidy ahy mandrakizay nefa nampiakatra ahy avy tamandavaka ianao Jehovah Andriamanitro ingane toetra oponao zany nafafan'i Jesosy indray ho asy ianao ingane mba ho fitarikandro vaovao indray ho asy ho anao zany hitondray mbaovao velona vonin-kano ary anao amin'ny fanetretena izany asan'Andriamanitra zany tokoa amin'ny lafiny maro rehetra anirahana asy ianao mahereza tokoa amen favakatsika misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny teninao ianao ny tompo malala ambola zany toy ny olona tsara ray avy ampitoetra amin'ny teninao ho fitarika amin'ny vaovao indray Jesosy ho vonina hijoro ho vavolombelonao amin'ny atao rehetra sy amin'ny ale rehetra eo amin'ny fiainana manontolo izay mpanomboly tsara ray avy na manatrika eto ny tokantrano any samy hofanginao amin'ny asany faranao masina misaotra tompo amen.
zay ny afatra androany aza manao ohatra ny jona ahita excuse foana ary na dia mitombina ary zany tsy mba ohatra izany Andriamanitra mba hiverinao moa fa ny fanahin'ny olona anankiray raha atambatra daholo ny miliardera eto ambonin'ny tany fa tsy mahazo ny fanahin'olona tsy voavidiny zany fanahin'olona anankiray zay fanahin'olona le very zay nefa no ny amiko izay nanaiky ny antso nanaiky nandeha nanaiky ny tory ianao ny raha mitory tsy midika hoe tsy maintsy io fa efikasy be io fa tonga dia io fa mibebaka daholo ny olona tsy hitanao akory ny vokatry ny fitoriana ataonao tsy hitanao zany fa ny fanekenao mihitsy ny zava-dehibe amin'i Jesosy andao anangatana antsika rehetra androany manomboka ny taona androany koa manao voady manao dina anompo anao koa hitory a Jesosy nalaso ihany Jona fa nalala mibebaka ary nanaiky an'ilay antso aza toerina mihitsiny ny antso ny tombo fa rehefa miantso anao izy atao anompo satria mantsy ny mahatonga atsika nge tsy manao hoe tsy mitory reraka tsika ny aohatra anao ankorotana ambony ambany ny lamba ho pasoana ny anina makatso reraka vizaka tanteraka tsika hitory aninona indray andeha hitory aninona indray vizaka tsika tsy mahavita mitory tsontsika ary tsy hoe mitory amin'ny tafika masina isa taona akory ohatra ny fanao ny sampana hoe indray mandeha isa-taona fa le andavanandro nao mihitsy inona no mba hoe fanapaha-kevitra ao fa hitory ianao mba misy olona voavoana zay ny alalanao ho avy manko tompotsangantsika zay andro zay no andrasaka asa raha mba haitsika nireny maranata verina ny mpamonjika araka ny tononkirany tabita teo hitsahatra amin'izay ny azakazaka rehetra ity dia ahoana azy zay andro zay no andrasako hiverina indray ny mpamonjika eo hoy hitako izy anatrika ny sandriny no asampony any ary hoentiny any amin'izay hitoerany any an-danitsany hatramin'izay dia sombotsombony ny fantatro fa amin'izay ho ambarany any zava-miafy ny fanahy ahitan'le raiko amin'izay hoe io ny dada io ny Jehovah Andriamanitra io ny mpanjaka io mody any an-tranotsika en rentre à la maison rehefa tonga izay fotoana izay maranata avy faingana Jesosy. Saiu a casa do
mivavaka isika. Raha vao teny aminay ianao Jesosy, na mifakana teny amin'ny baiboly izany, na amin'ny nofo izany, na mitovy teny ohatr'izao izany, tampiangonana mangovotra izay Jesosy. Tonga eo, tonga ilay tompon'ny fiainanay. Androany ianao dia mitodika aminay tsirairay avy Jesosy, milanao aho. Milanao aho hanambara ny teniko, aza manao ohatra ny Jona, ary aza manamafy fo, milanao aho. Ndreto izay Jesosy, manaiky ho amboarina satria matahotra ny ianao ny asanao fa be fahotana loatra, be loatra ny fahalemena, be loatra ny toetra tsy mendrika, tsy vita ny asanao. Mandahy izay satria mety mihafa ny tsaratsara kokoa fa izay Jesosy indrisy ahy. Tsy azo raisana momba. Androany izay tompo dia mitarapika eto anatrianao. Jereo amin'ny endrafonao lehibe Jesosy, le toetranay ny fahalemenay Jesosy. Amboary, manaiky mbola ho amboary. Le masika, ilay fa misy zavatra mitranga kely dia ny tsara foana, ny tsara olona foana Jesosy. Izany dia izay, malaky mahita ny ratsy tsy mety ataon'ny olona izay. Amboary tompo, amboary, amboary hatrany tampoka hatrany am-paladia. Amboary na dia izay toetra mifoana izay fotsiny ara Jesosy. Dia raisiko antsakao tanteraka. Ny ry fanamasinao any amaky vary Jesosy any anatin'ny tsirairay avy ihany. Dia ilay famarinana, fahazavana izao tontolo izao, mamirapiratra eo ny seza fiandrianana irotsaka ao anatinay, kalovanay Jesosy. Ka na ho elanao aingana ny andro izay hijanonanay ety, izao ihany ny tarigetra anay Jesosy. Inona ny tianao mba ho ataoko Jesosy? Inona ny asa ampanaovinao ahy? Itory hanambara ny vavako ary hijoro vavolombelona. Misaotra fa na teny ankizy androany dia hahanatra ho anay rehetrarehetra izany. Mba hijoroanay vavolombelona Jesosy amin'izay amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy. Ankehitriny tompo dia mivavaka eto izahay. Mahazo fitarainana izay, mahazo mesazy izay, mahazo antso izay. Ao eto am-bavaka, mafy no mahazo. Ny asa mampiferinay. Ny voly tsy atao amasin'olona, tonga foana ny trosa, tsy maharaka mihitsy. Reraka amin'ny mpanomponao, tsy mahita vahaolana. Na ny fianarana Jesosy tsy mandeha amin'izay laona, lasa gidragidra fotsiny ao an-tokantrano ao, manao saritsara ny mianatra sisa fa tsy manana fiadanana. Miantso anao izay ilay manam-pahefana, miantso anao izay ilay tompon'ny hery, mpanolotsaina, mahagaga, Andriamanitra mahery, hiditra tsihatra eo amin'ny tsirairay avy. Ao ny marary Jesosy, hatrany amin'ny ozatra sy ny vanim-potoana, hatrany amin'ny raha tonga hafa Jesosy. Fa tsy miova mihitsy ny herinao, le Mesia mpanjaka. Amin'izao andro izao ny ilanay ny Mesia mpanjaka. Le nanasitrana ny jamba, ny kilemaina, ny boka, ny marena, nanangana hatramin'ny maty, mba ataovy lisitra azo amin'ny fagagana izay androany. Mpanao fagagana no anaranao, le mpanao fagagana. Aza velao izy diso anjara amin'ny fagagana izay Jesosy. Marary rehetra ka tonga eto izy mba manonona an'izany, mametraka ny tanany amin'ny faritra marary azy, na mitondra mbavaka ny havany izay tsy salama. Anao Andriamanitra mpanao fagagana, tsy andry herinandro na iandry tapa-bolana na amin'ny herintaona na eo ny fagaganao fandroany Jesosy. Mitarapika eto anatrianao izay, ataovy izay mety Jesosy, ataovy ny sitraponao. Misaotra indrindra tompo, misaotra Jesosy. Andriamanitra, Andriamanitra, hatramin'ny maraina ny antsokanao manketahitanao.
ho tonga reny fanjakanao ataona eny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra omeo anay leo sy azasaza ao anay ary mamelana endrikay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisoa mitsotra ny masina izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika aza matahotra ianao fifaniahantsy ny anaranao ao Jesosy ianao raha mitany rano ianao dia ombanao any raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao tsy rehatra aminao ny lelafo sa Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-manaka izay tsy haiko fa ary za rehefa tio Jesosy dia tianahatra amin'ny soratra Jesosy atolotra ianao ny saotra sy ny dera mamboninahitra ambony indrindra hatramin'ny taloka ho mandrakizay mandrakizay amen na miorooro aza nikotroka aza matahotra rery mpanompon'Andriamanitra tsy manderery zany ianao na iza faly na iza tsy faly ao aminao ilay mahery iza fony Haleluya, masina, masina, masina Jehovah tompombano, eny ny voninahiny tany rehetra. Petrakitsika fomba ny fiangonantsika moa ariavana hatramin'izay ny mandray vahiny ary mba mampitsangana mpafaly mandray an'izy ireny efa fanao hatramin'izay zany nandalo teo daholo dia raha mamety dia mba mangataka anareo vahiny mba hitsangana izay mbola tsy narabaina teto na efa elaela raha mety mbola misy fotoana tsy mbola nairabanareo zay dia mba tena fifaliana ho anay dia izay mba vahiny rehetra tonga eto dia mba angatana mba hitsangana ametsika tiaka mafy be zany tsikitsiky mafinaritra betsaka mitompoandriamanitra izay niona tamintsika rehetra teto mbola anafiry anareo mandrakariva ary dia mbola ampanirinareo maherizana teo tokoa ny kevitra raha zany mijanona vetivety any rehefa tsy laza kory satria le tamin'ny voalohan'ny taona iny ihany no adiny telo adiny efatra fa rany vetivety asiko lehilahy tony mianatra aloha zao